Miantso ny fanajana ireo androm-panjakana rehetra eto Madagasikara, indrindra fa ny androm-panjakana ny filohan'ny Repoblika. Ireo solombavambahoaka teo aloha miara-dia sy manohana ny filoha Andry Nirina Rajoelina araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Raha ny fanazavana dia miompefy sy tsy araka ny tokony ho izy intsony ny faneho-kevitra entin'ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao. Fa lasa mamingavigna sy tsy manaja intsony ny kolontsaina sy ny soatoavana malagasy. Tafiditra ao anatin'izany hoy izy ireo ny famingavingana ny filohan'ny malagasy ankehitriny. Malalaka ny faneho-kevitra sy ny fafana mitsikera fa tokony atao ampanajana izany. Tsy tokony hisy ihany koa ny fandranitana eo amin'ny samy malagasy, hoy ny solombavambahoaka ny Paul Berger teo aloha, no sady filohan'ny vondrony parlementaire IRD teo aloha, Andriamatoa velony tsara Paul Berger. Mena toerana mendrika araka ny voafaritry ny lalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena ny mpanohitra, satria ny hevitry ny maro no mahatakadavitry ary ny tolo-tanana avy amin'ny tsirairay sy fijery samihafa no andrasan'ny vahoaka malagasy antsika. Azo atao araka izany ny mitsikera ny filohan'ny Repoblika fa atao amin'ny politikany sy ny asany. Tsy tokony hisy ny fanarabirabiana ny vahoaka maro anisa namita ny adidiny tamin'ny fifidianana. Tsy tokony hisy ny fandranitana amin'ny samy malagasy. Tokony fidina tsara ny vava sy ny resaka atao fa mivoana indraindray ary manimba ny maha-olona sy ny lamina demokratika. Tokony ao anatin'ny fanajana lalàna sy ny fahendrena malagasy ny fampiarana ny demokrasia. Noho izany dia voafetra ny etika politika ny fanehoan-kevitra miendrika fanalam-baraka, fanambanina, fankahalana ary mitsikera momba ny fiainan'olona manokana sy fanimbana ny hasiny fahevam-panjakana hiatrika ireo fanamby maro samihafa atrehin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manana anjara toerana goavana ny filohan'ny Repoblika, indrindra amin'ny fiantohana ny fahamarinan'ny toerana ireo androm-panjakana. Ankoatra izay anefa dia mbola manana anjara asa marobe miantoka ny fiandrianana sy ny fampandrosoana ny firenena ny filoha. Araka izany, midika ho fandrozongozonana ny rafi-panjakana, ny tsy fanajana ny androm-panjakana amin'ny filohan'ny Repoblika, raha araka ny nambarany solombavambahoaka ny distrika ny Fianarantsoa teo aloha, Andriamatoa Guillaume Ravelson. Ny Repoblika no miantoka ny fahamarina toeran'ny androm-panjakana rehetra, la stabilité institutionnelle. Miantoka ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahevam-panjakana ny filohan'ny Repoblika. Ny tsy fanajana ny androm-panjakana ny filohan'ny Repoblika dia manozongozona ny rafi-panjakana. Tafiditra amin'izany ny antenimieram-pirenena, ny antenimieran-doholona ary ny gouvernement. Miteraka korontana ara-politika sy ara-toe-karena izay mampahoro sy manampitrotraka ny fahasahiranan'ny vahoaka malagasy. Noho izany, tsy mitondra fampandrosoana sy fitoniana ny savorovoro politika. Tokony ho saro-piaro amin'ny firenena ny vahoaka maro anisa, indrindra manoloana ireo tsy fanajana voizy ny olona sasany izay manimba ny firenena sy miteraka olana eo amin'ny fiainam-bahoaka, hoy ny solombavambahoaka ny distrika Anantanifotsy teo aloha, Andriamatoa Donovan Sidonie Jimmy. Ny filohan'ny Repoblika ny misy olo tena Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Azo hitarafana ny fahazahoana antoka sy manatsara ny toerantsika mason'izao tontolo izao, sy mason'ny mpiara-miombona antoka amintsika ary eo masony mpampiasa vola ny fanajantsika amin'ny filohan'ny Repoblika eto amin'ny tanintsika. Aoko ny saro-piaro amin'ny firenentsika isika vahoaka maro anisa manoloana ireo tsy fanajana vizin'ny olona sasatsasany manaratsy ny toeran'ny firenentsika ary diplomatika sy manimba fahafahantsika miara-ny tombotsoantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Manentana ny vahoaka malagasy ihany koa ireo solombavambahoaka teo aloha ireo mba hanaja ny androm-panjakana ny filohan'ny Repoblika. Tokony atao laharam-pahamehana ho ny fanazavany ny fanajana ny soatoavana malagasy. Miisa 230 moa ireo solombavambahoaka teo aloha mijoro amin'ny fanohanana ny filohan'ny Repoblika ka nanao izao fanambarana izao ny solotenan'izy ireo manoloana ny toetra rahapirenena ankehitriny. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ireo diaspora malagasy monina any ivelany.
Tafiditra anatin'izany indrindra no antony amolavolana ny tetika asa tady izay sehatra iray ahafahan'ireo diaspora mitondra asa fampandrosoana mivaingana ho an'i Madagasikara. Ity tetika asa ity no ametrahana ny digitalisation eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny amin'ny fandrindrana ireo diaspora. Isy araka izany tolotra omena ho an'ireo diaspora amina tetika asa fampandrosoana ho tanterahina eto Madagasikara. Raha araka ny fanazavana, nentina Andriamatoa Erika Ratsimbazavy, tompon'andraikitra eo anivon'ny tetika asa tady. Ny zavatra hita tao anatin'izy fa ny zavatra afaka naroso zany tao aorianan'io fanadihadiana io dia ny firosoana amin'ny digitalisation indrindrandrindra ny eto anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ao anivon'ny fitaliavana mikasika an'ireo diaspora ireo fa indrindrandrindra koa amin'ireo poste consulaire antsika any ivelany. Io digitalisation io moa zany dia efa manomboka efa planifié, efa natao planification any eo anivon'ny fitaliavana mikasika ny système d'information eto anivon'ny ministera miaraka amin'ny projetady. Dia anatin'io koa fanomezana matériel ho an'ny direction sy ho an'ny poste consulaire mba ahafahana manatsara ny tolotra omenan'ireo diaspora antsika sy ireo usager any ivelany. Ireo rehetrarehetra dia afaka manatsara le zavatra omenan'ilay usager sy ireo diaspora. Manaraka an'izany misy koa renforcement de compétences, renforcement de capacité, satria misy ohatra amin'ny toerana sasany zao misy an'ilay tsy fahaizana an'ilay fitenany amin'izareo mety manena an'ilay efficacité an'ilay mpiasa tsika eny amin'ireny toerana reny. Misy koa tsy fahaizana andreo resaka ohatra hoe ny politique migratoire, ny resaka migration professionnelle, ny gestion na crise rehefa tonga amina toerana anankiray. Dia ireo rehetrarehetra ireo nafahana namezana recommandation mba ahafahan'izy ireo mampandroso ny tolotra eo anivon'ireny toerana andresahana teo ireny. Efa tanatin'ny 10 taona kosa ny ministera ny raharaham-bahiny eto Madagasikara nanome ny sehatra ireo diaspora malagasy mona ny ivelany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tafiditra anatin'ity tetika asa tady ity ny fanamafisana izany ezaka efa nataon'izy ireo izany eo amin'ny ara-tsosialy ka mba hampisy vokatra ho amin'izany no antony hanomezan'ny ministera ny raharaham-bahiny tantsorika sy fanampiana indrindra eo amin'ireo sehatra izay tena iompana ny ara-tsosialy ireo. Eo ihany koa ny fampifandraisana ireo diaspora amin'ireo sampan-draray eto Madagasikara. Tanjona amin'izany ny ampitomboana ny fampiasam-bola ireo diaspora eto Madagasikara. Raha araka ny fanazavana, nentin'ny Ramatoa Lantora Azarizavy, tare jeneraly ho amin'ny fampivoarana ireo diaspora. Anisan'ny tena tanjona zany dia ny voalohany indrindra aloha ny fanamafisana ny zavatra efa ataon'izareo rahateo amin'ny lafiny sosialy efa manao zareo fa tsy manao akory fa manampy zany ministera raharaham-bahiny mba hisy vokany misy kokoa ny zavatra ataon'izareo amin'ny tady zany. Ohatra zao misy an'ilay projet hoe tady dago dia manome mampindrana mampiasa vola amin'ny activité zay efa ataon'ny diaspora any amin'ny sehatra au niveau local zany. Zay zao ohatra efa manao zareo fa ny anjaran'ny ministera zany dia manampy an'zareo mba hisy vokany misy kokoa amin'ny sehatra amin'izay sehatra sosialy zay zao dia amin'ny resaka fampianarana, fahasalamana no tena mahaliana an'zareo. Dia izay no hanampiana an'zareo amin'ny resaka ekonomika tsy dia mbola manao loatra. Misy ihany diaspora manangana orinasa eto amintsika mbola vitsivitsy fa misy ihany koa ny diaspora izay manampy ireo PME eto amintsika. Dia anisan'ny ataon'ny ministera raharaham-bahiny dia mampifandray azy ireo amin'ny secteur privé eto amintsika ohatra manampy an'zareo mba amin'ny fanaovana orinasa eto amintsika ohatra mampifandray amin'zareo amin'ny GPM ohatran'izay. Dia ohatra zao efa manomboka misy ny fifandraisana ohatra amin'ny diaspora sy ny fifipama. Misy antena fifipama any amin'ny firenena hafa any izay diaspora malagasy no andraikitra azy. Misy zavatra tiany secteur privé ampitaina dia manamora izay fifandraisana izay ministera raharaham-bahiny. Tanjona dia mba ampiasan'ny diaspora vola misy kokoa aty amintsika. Nisy moa androany ny atrikasy nentina nampahafantarana ireo tolotra ho amin'ireo diaspora tetsy Anosy.